ny zavatra tiana iambara fotsiny zany zao fatarareo tsara fa ny vovonana tsy mialonjafy miaro ny sotavina républicaine dia mandala zavatra vitsivitsy ary tsy miala amizay. Voalohany indrindra dia mitandro mandrakariva ny fampandrosoana sy fikatsahana ny atao hoe tany tandalana sy dikany be dehibe zay. Faharoa manarakarak'izay dia mikendro mandrakariva mba isin'ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana marina mazava arekeny rehetra. Fahatelo manarakaraka an'izay dia mikatsaka ihany koa ny olona atao anatin'ny vovonana tsy mialonjafy miaro sotavina républicaine na GTSR ny hoe isin'ny fahalalahana amin'ny teny anatin'ny fandraisana ndraiky tanteraka natona hoe démocratie responsable. Ary anisan'ny zavatra ngezabe matimatesan'ny mpikambanato dia ny hoe fitandrona mandrakariva ny fidirena tsaratatana na hoe bonne gouvernance. Inona ny tanjona amin'izay? Tanjona amin'izany rehetrarehetra zany dia mba handiana ny firenentsika any amin'ny fampandrosoana tena izy na hoe développement durable amin'ny alalan'ny fametrahana mandrakariva ny antsoina hoe fitoniana na stabilité. Zay zany anisan'ny tena fotonkely bebe atao anatin'ny vovonana. Hitanareo manodidina eto zao dia misy atao anatin'ny vovonana ny mpanohitra ny fitondrana reto kilomètre izy. Anisan'izany Ngasy Ramila, anisan'izany Igara Alphone Rosea, anisan'izany tsetiko izy zao fa namitahiraka Ingaza Kemeranirina sy ny maro samihafa. Eo kosa moa zany ny mpanohana fanjakana araka ny fanjakana dia hoteneniko ianareo fanaizana tsy zany ara dia misy ihany koa ny atao hoe centriste na hoe tsy miandany fa mana fitikevitra zay mijariny amivony tahaka ny David Sona Diamparany nga Iasina Rakosasimbola sy zay maro atao Lirakoato nga Rarinaivo sy Madame Manitra zay tsy afaratsy. Ny mpanohana amin'ny fitondrana moa ny mpanohany fitondrana ary miara-miasa akaiky amin'ny ataontsika hoe filoham-pirenena anisan'izany telo tsy mamenatra zany. Ary ao nga Leonard Blapierre, ao Raphaël, ao i Jean-Bus, ao ny généraly zay atao farafato filahara. Zany hoe izahay ireo dia niezaka zany ary resy lahatra amin'izay soatoavina républicaine zay. Zava-dehibe nga mahafantaranareo an'izay. Izahay zany dia tsy mpanohana fanjakana amin'ny ankapobeny vovonana dia tsy mpanohana fanjakana fotsiny hoe botolo na manohatra fanjakana botolo na eo koa mpanara-drenirano botolo. Fa kosa ny vovonana tsy mialonjafy dia tsy mitsitsy teny lasa amin'izay ato amin'ny misy mpanohatra ato dia mifanitsy, misy mpanohana fanjakana ato dia mifanitsy. Ary izahay mandrakariva dia manome sosikevitra eo anatrehan'ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena mba handianana ny tsaratsara kokoa araka ny voalazako anareo teo hoe ny fampandrosoana indray zany tena zava-dehibe. Ka tsy asiana ampo io na asiana ataontsika hoe fizazahoana na fitadiavan-tsezo tsia. Iza ny tsy teo ministre, iza ny tsy teo premier ministre, fa tsy zany ny mamainy olona fa ny fifanampiana andianana ny amin'izay ataontsika hoe fandrosoana maharitra izay. Fampidirana izay nataoko izay. Fa amin'izao fotoana izao zany hitantsika tsara ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Lasa tsy maro toerana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fisin'ny kolikoly. Ary kolikoly io moa zany tsy voandroany fa nilovaina tamin'ny fitondrana hatramin'izay. Eo ny tsy fandriam-pahalemana, eo fitsaram-bahoaka ary manahirana fa mihasarotra ny fiainam-bahoaka. Dia mariana zany fa ireo zavatra rehetrarehetra eo dia nolovaitsika tamin'ny fitondrana ny fandriam-teo. Tsy midika akory zany fa tsy nanao ny fitondrana teo aloha fa zavatra tsapa dia izao. Rehefa misy tsy fahombiazana eo amin'ny fitondrana anankiray
dia tsy mba mametanana isika samy malagasy fa dia ny andrava dia ny animba dia anapotika. Mietreritra tamin'izany fotoana zany raha mandinika zao nareo tamin'ny 20 zay misy koa zany mietreritra hoe andeha ankalazana zany. Inona moa ny vokatra azontsika ataontsika hoe miabo na pozitifa tamin'izany? Faty raha mandrika olona very fananana ary fahasimbana no hitatsika. Ary isaky ny hoe manomboka mitady azo ataontsika hoe 2 chiffres na hoe efa manomboka mihoatra ny 5 isan-jato ny fiarin'ny toe-karetsika na ny croissance économique atsika dia simba da lasa mety na isan-jato zany nefa le vahoaka efa sahira. Taky zany koa tamin'ny filoratsiraka zay niezaka ne nametraka fomba fitatana zany neverina tamin'izany fanaomby. Tonga ihany koa ny ajustement structurel zay neverina fa anovana fomba fitondra eto amin'ny tany sy firenena. Tsy tonga terme zay fa tonga dia lasa ny fanonganam-panjakana hitatsika reny ny vokana. Nandeha tamin'ny 2 nandeha tamin'ny 7 dia zao koa vetsika mbola hiditra amin'izany. Ianay zay dia miantso indrindra ary mampirisika ny fitondrana amin'izao fotoana izao indrindra ny filoham-pirenena alohy ny fanadiovana zay efa nantombona. Tsy ampy zay fa mieritreritra koa zay fa hoe ny tompona andraiki-panjakana na société civile io na ny indrindrandrindra mpitondra fivavahana sy zay rehetrarehetra mahakasika ataontsika hoe reo manana fahefana any amin'ny fotony any dia ny ataontsika hoe reo ampanjaka reo olobea andray andraikitra iaro ary iara-iasa ivondrona ifanomentanana afahana mijery vahaolana ho an'ity firenena ity. Fa ho anay ny korotana ho anay ny fanombana zavatra dia tsy vahaolana fa ny firaisankina fitadiavana olana miaraka miverinay fa mahasoa ny tany sy firenena. Eo anatrehan zany rehetrarehetra aza dia mangataka ny filoham-pirenena handray andraikitra amory ary efa nanomboka nanao an'izany satria efa nandray an'ny mpanohatra izy, efa nandray andreo lafikery isan-karazany izy ary zay mieritreritra hoe iona amin'ny any koa anolotra n'izay tsolo-kevitra zay mahasoa ny tany sy firenena ity. Ary ny zavatra mahafaly any azy zao voamaly zay nareo hoe efa mitsangana le komity ataontsika hoe comité de sélection na ino mitondraza zany ny tenigazy fifatenana an'le olona hiditra ao anatin'ny CFM. Efa zavatra lehibe zany na dia 10 andro aza nomena an'ireo olona. Noho izany tsika dia miantso ary makahery ny vahoaka malagasy ary za dia misaotra manokana ny vahoaka malagasy tsy akanavaka amin'ny fahendrena amin'ny fitandrona mandrakariva ny ataontsika hoe taky niarak'Andriamaso ny fanana pirenena ty firenentsika ity satria saripady loatra izy te. Manaraka zany dia izahay kosa aloha dia tsy miaro mihitsy na dia atao hoe manafosafo ny mpitondra zay manao zavatra tsy mety. Mila miala mpitondra tsy amin'ny fahombiazana. Asika kosa zay ma valeur républicaine na valeur républicaine dia manaja ny rafim-panjakana zay voafidy ara-dalàna. Aloha zay azava fa kosa malalaka ny hoan'ny vonana VTSR na ny vonana Tsimberanjafy malalaka ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fifanajana, ao anatin'ny tsy fifanompana, anatin'ny tsy fanenjehana olona fa système ny resaka eto. Ary zay natonga nanao an'le historique kely teo hoe ny rafitra sy ny fomba fiasa ary ny zavatra nidonana ny firenena hatramin'izay mila miova. Zay ny antsoina hoe tsy maintsy mifampiresaka tsika ombony latabatra
dia mametraka hoe inona fanovana tokony atao any fotomanyity fireneny ity mba tsy verimerena ny krizy lavareny sy miverimerina tahak'izao satria lasa atao fitaovana ny vahoaka malagasy vonoina ho atao sorona aveo mitoy ihany ny fahasairana.